Malakia boky farany amin'ny testamenta taloha. Malakia toko fahatelo andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny 420 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehova dia samy miresaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niaino ka nandray izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko hoy Jehova tompony maro. Ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Koa dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirearea rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia vodivary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy hoy Jehova tompony maro, ka tsy asiana miangana na ny fakana na ny sampana. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Ary hotsainareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambanin'ny faladinareo izy amin'ny andro izay ho tendreko hoy Jehova tompony maro. Tsarovinareo ny lalàna Mosesy mpanompoko izay nandidiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra, dia nididy sy ny fitsipika. Indro izao aniraka ny lipaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady mahatahotra, ary izay ampody ny fonony, ary izay ampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray. Fandraho avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Vaky tentsika faharoa dia izay hita ao amin'ny Lioka toko voalohany dia andininy 8 ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika ny Lioka toko voalohany andininy 8 ka hatramin'ny 5 dia vakina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lohateneny ambony dia hoe ny nilazan'ny anjely tamin'ny Zakaria ny amin'ny ahaterahany Jaona. Andininy 9 anaran'i Jesosy. Ary no nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasany ny tokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo ka andory ditika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandoroana ny ditika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo ankavanany alitara fandoroana ny ditika azo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ary Zakaria, fa efa noenoina ny fangatahinao. Ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny ahaterahana. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany an-kibon'ireniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehova Andriamanina, ary izy handeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny heriny Eli, mba hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoha ho amin'ny fahendren'ny marina, hambotra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany? Fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe, izaho ny Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahina teny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro homona ianao ka tsy ahay miteny amandra-pahatonga ny andro hisehoany izany zavatra izany. Ho valiny tsy ninonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoana. Ary ny olona dia niandry an'i Zakaria ka gaga no izy naharitra ela tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa nivoaka izy dia tsy nahay niteny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Ary izy nanao baiky ny mona taminy, ary dia mbola mona ihany. Ary efa tapitra ny andro nanaovana fanompo-pivavahana, dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary taorian'izany andro zany dia nitoejaza Elizabeta vadiny,
dia niery 5 volana izy ka nanao hoe izao no nataony tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsinjovany afatondro maso ahy amin'ny olona. Vaky tenintsika farany dia zay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 dia 9 voalohany ka hatramin'ny 12. Asan'ny apôstôly 2:20 dia 9 voalohany ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny dia hoe ny namalin'ny Petera ny olona izay nanometsiny azy. 9 voalohany. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefa ny jentilisa koa efa nandray ny ten'Andriamanitra. Ary noho nitafakatra tany Jerosalema Petera dia nilahady taminy ny mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe efa niatrany tany amin'ny olona tsy mifora ianao sady niara-ninana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny andohany ka nanao hoe tany an-tanàna Jopa aho ka nivavaka ary azo tsindromandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony 4 dia nakeo amiko izany ary ranjery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby etỳ an-tany izay manatongotra 4 sy ny bibidia sy ny zavamandady sy mikisaka ary ny voro manidina koa. Ary nandrefeo koa aho nanao tamiko hoe mitsangana ary Petera vonoy ka hano fa hoy izaho sanatria tompoko fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-padiana na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondrono hoe izay fandiovan'Andriamanitra aza ataonao fady. Ary ny telo nanaovana izany dia nosarihana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny trano nitoeranay izay iraka avy tany amin'ny Kaisaria hakeo amiko. Dia nasainy fanahy hiaraka tamin'ireo aho ka tsy zahatavan'olona na dia kely akory azy. Ary niaraka tamiko koa ireo reto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-trano rahalehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana teo an-tranony ka nanao hoe maniraho any Jopa ka ampanalao Simona izay ataoko hoe Petera, izy ilaza teny aminao izay amonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny dia niatsiaro ny tenin'ny tompo aho izay nolazainy hoe jao nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fonisika vaonina an' Jesosy Kristy tompo dia iza moa aho no isakana an'Andriamanitra. Ary rehefa nandray izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentisako ny fibebahana azahoany fiainana. Ka dia ho tahinana izany teny zany ahasosy atsara atsika tsiraray avy. Nasantsika ary mba hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany vakiteny izany sy ny amin'ny fanatitra izay natolotsika ho an'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka itsika. Jehovah'Andriamanitra ray eo misasaka sady ity ny volana janoary ary amin'ity taona vaovao ity eto Antsirabe izahay eto amin'ity tanànan'ny Zarefata ity no mitondra ny hafatra indray eran-tany. Misaotra anao ny tantananao ny fiangonana ka nahafahana ny fanaritavany eo na voalohany indrindra amin'ity taona ity eto amin'ity Antsirabe ity. Koa dia mitondra ny fanatitra izay mba ho fampandrosoana ny asanao araka ny baikonao manao hoe aoka tsisy iseho foana natrehako tsy mitondra fanatitra ny olona. Vaoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, arak'izay fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Ka te vako ianao Jehovah tompony maro ny varavarany lanitra ndritsako fitahina feno mba ampy ho anareo. Amen. Ary ho asiko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra reo dia avanimbony voaloboka reo ho ianao Jehovah tompony maro. Amen. Koa dia misaotra anao zay raha eo fa raha tsy nitahinao moa zay inona no azonao atolotra ho anao fa raha sanatria ka
no tahinao izay nefa tsy nahatoky dia mandrombanao mangalatra ary dia ozona no mipetraka ty anatinay kanefa izany tompo no ny fanahymasina izay miasa aminay dia tsy namihina izany izay fa tsy navelany io fanahymasina io raha tsy mijoro mahatoky sy marina eo anatrehanao novakiana teto ary ny vakitenin'ny soratra masina dia noho ny amin'ny fananao masina izay efa miaraka aminay dia mitenena Jehovah ho fa mihaino indray izay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina velona ka mipetraka ao kavananao ray mifona ao anay isan'andro ho azy eny ny dera hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay halleloia amen dia manasantsika ary mba hamonjy sy toerana fifaliana ho any miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra eto Antsirabe eto amin'ity faritry ny fiangonana aty zary fata ity eto amin'ny tokotany malalaka dia malalaka azo anaovana football ity miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra ny régionalina Antsirabe satria dia tanteraka sahady eto amin'ity régionalina Antsirabe tia raha zao amaroantsika zao ilay teny faneva menantsika amin'ity taona teo hoe amaro dia maro ny taranakareo ka dia amena voninahitra Andriamanitra satria tena maro tsika ko dia miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra arabantsika koa ny vahoaka rehetra manerana ny nosy izay mihaino izao toroteny izao tsy adiny koa miaraba an'ireo vahoakantsika any ampitan-dranomasina any alareny eo any zao dia eto olona rato zao ny solotenan'izy ireo miaraka eto koa dia manao fahofantanana antsika eo any fiangonana any lareny ao satria eto ny solotenany dia amin'ny radio amin'ny internet tsika mihaino dia misy tanana miofahofa be mihitsy eto Antsirabe eto sady mitazona elo ny tanana anankiray manofahofa satria dia kalamanjany zay no vavaka fa tsisy trano omby an'irety vahoakana Antsirabe reto itsony ka dia voatery tsy maintsy amin'ity tokotany malalaka sady ngezabe ity ka dia hitehaka tsika ao an'ireo fiangonantsika any lareny eo any arabaitsika koa raha vahoakan'Andriamanitra any Afrika any satria dia mihaino toroteny aty amintsika koa izy ireo avy aty Antsirabe miainga ko dia ifanao fahofantanana koa tsika amin'ireo vahoakan'Andriamanitra ty Afrika rehetrarehetra ty izay mihaino atsika zany ko dia anao fahofantanana koa tsika andreo vahoakantsika any Frantsa any izay mihaino zao afatra izao koa anao fahofantsika tanana misy any Frantsa any misy any Espagne any misy any Allemagne any dia misy vahoakan'Andriamanitra daholo any Belzika any misy koa any Indonesia any any Chine any any Amerika any feno efa melipatrana atsika fahofantanana antsika ireny vahoakan'Andriamanitra tsirairay avy ireny miaraba azy ireo dia rahantsika amin'ny feo mafy manao hoe ka dia mahafinaritra izany zany fifampiarabantsika rehetra zany amin'ity taona ty ho feno 20 taona ny fiangonana Antsirabe ankalaza ny 20 taona atsika eto Antsirabe ataontsika makorokotroka ohatra ny tany amin'ny Coliseum koa izy io anasantsika ny vahoaka rehetra eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina any mino afa misy hoavy eto koa amin'izany 20 taona izany satria ity fiangonana eto Antsirabe ity no zanaka vavy matoa fa tao amin'ny 10 taona voalohany izy ity dia tena nisy sakana be mihitsy ity fiangonantsika teto ity tena nisy sakana be ary tena tsy nandroso mihitsy itsika satria 10 taona voalohany dia zara raha niala tamin'ny toerana anankiray tao amin'ny parka tao zara raha nisy 50 ny régionaly fa rehefa niala ilay sakana tao anatin'izay 10 taona izay 10 taona taorinan'izay tsika tsisy trano omby antsika ntsony ny régional profo zao tsika eto Kalamanjana tena efa tsy omby ntsony ary ty toerana eto ity ko dia me voninahitra Andriamanitra fa magaga io fiasan'Andriamanitra io halleloia dia miaraba manokana anao koa paster hery satria ny fidin'Andriamanitra mihitsy anao nalefa teto namelona nyity fiangonana teto Antsirabe ity izay efa ataontsika hoe dans le coma efa nivelombelomona mihitsy izy tao ka dia velona tsomatsara dia tanteraka ny tenin'ny faneva hoe amaro dia maro ny taranakareo amin'ity taona ity ary hita ianareo sy omba anareo eto Antsirabe ary dia voaprofo zao fa tsy resaka anganoangano na rirarira fa raha zao amaroantsika zao kosa dia tsy nieritreretiko mihitsy hoe
folo taona taorinan'ny alan'le sakana moa zany sa firy taona moa zany 7 taona taorinan'le sakana dia niteraka tsika dia niteraka namokatra dia namokatra na ara-nofo na ara-panahy ko dia hita hoe mbola matanjaka tsara tsika ko dia aza mihafahafa fa mbola ho maro no taranaka omeny tompo atsika na ny ara-nofo na ara-panahy amin'ity taona ity fitahina daholo zany lova avy amin'izy aozy izy avy amin'i Jehova ny ateraky ny kibo fitahina zany tena fitahina mahafinaritra ka miomakomantsika amin'izay fotoana izay zavatra anankiray mahafinaritra ihany koa dia ity bolero asy fotsy saika efa voatazontsika daholo le couleur ty Antsirabe hita hoe tena maramila ny Kristy tokoa tsika ary ny maramila bingo nanao matso dia efa tsy tazana intsony satria tsy afaky ny anao matso ny maramila maninona bingo mitovy daholo ny fanamiana tamin'ny fanomezana maroboninahitra ny fiangonana apokalypsy tao amin'ny palais des sports tamin'ny 21 décembre iny dia nisy maramila tokoa tao maramila manamboninahitra ary mitovy ny fanamiana mitovy ny gantanana mitovy ny satroka mitovy ny kiraro mitovy ny fietsika raha hoe atoloro tonga dia niarana nanolotra daholo fa tsy hoe atoloro dia ny sasany mbola miterika io fa tonga dia nialana nanolotra daholo aitsano niarana nanitsana nitsoka amin'izay ny clairon fa nangorory daholo ny fony ray lapa tao ary sy izay naheno aza mpanompo tsy mahasoa ihany zay ngiandriamanitra tokony nataona ihany no nataonay fa tsy mendrika omenao zany maroboninahitra ambony dia ambony zany ty fiangonana ty kanefa dia ozy Andriamanitra hoe aminareo no anehoako ninona ny voninahitro zay mandeha eny an-dalana eny mandeha eny an-dalana eny na itsika mandeha eny an-dalana eny tonga dia fantatra hoe reny nivoaka an'Andriamanitra fa manao teny tonga dia fantatra hoe apoky reny mandeha reny ao anatin'ny olona ozy tonga dia iny miavaka ianao dia ny olona koa mijery dia mandeha ilay hira hoe olona miavaka ianao olona miavaka ianao olona miavaka ianao satria efa nandray any Jesosy dia na ny olona ary dia efa mijery olona miavaka ianao satria efa manao akanjo fotsy manga sy fotsy sanandray any Jesosy manao manga sy fotsy dia any anaty olona dia efa miavaka ianao dia hita mihitsy ilay izy hoe miavaka fa mazaka an'izany dia volo sa tsy mazaka tsy zaka ny zareo zany tsy zaka ary nataon'Andriamanitra miavaka mihitsy isika nataony miavaka isika satria efa nandray azy ary efa nofidiny dia nasehony fa raha itsika reto ka mba tokony nanao défilé nasiana mpitsoka mozika eny aloha mpitsoka mozika ny gouvernemanta raha zao laharatsika zao mety mahatratra 1 kilometra zao raha 3 isaky ny olona satria ty ato ty ngambo nefa ataoko efa mizara 5 ngambo ty laharanato ty dia iny alavan'iny manao 5 makany tsy efa mihoatra ny tranony ray aman-drenitra 5 ihany alavanza mbola miaby amintsika lehilahy retiko iny ambony rehetrarehetra iny ty ambany efa feno niny ambony iny raha io lehilahy io zao nataory amin'ny farany ry dia efa tsy omby tsony tetrany amin'ny farany ihany tsy omby antsika tsony dia lazaiko dia n'izao fa ao ampatsivinareo rehefa nyrina any fa ity toerana eto ity isy fiangonana ngezabe ty ny zavatra efa hitako dia izao ity toerana ambany ray manontolo itya lasa parking zay tômôbilina zany miditra avy any dia mipetraka aty ambany aty dia manomboka ao ambony eo amin'ny étage eo zany ny dalazy ny fiangonana aty mandrapatonga ary amin'ny farany ary amin'ny tambo fefy azo ery efa misy mahazo 100 metatra io raha io alavan'io raha aty manabatonga eny mety mahazo 100 metatra io dia iny ambony ray manontolo io zany sy ato zany ny foibe ny aty Antsirabe indray
dia raha iny ray manontolo iny feno hatrany Manabatongaria omby régionaly fa tsy nationaly fa raha vao nationaly dia efa maka terrain collégium indray tsika fa ho hitanareo zany fa ohatrany efa mahita maso an'izany eto efa misy parking ngeza be mazaka tôbila farafarakely angamba 500 nyty ambany ity dia ny any ambony ny fiangonana ray manontolo kio ohatrany fohy be io ary dia mbola mety anaovantsika isy sekoly mbola lehibe tsisy ohatr' zany kio amin'ity toerana eto ity ohatra malemilemy zany amenina anareo zany isy klasy mandry sady isy sekoly nisy klasy mandry am'izay rehefa mianatra amin'ny université ty Antsirabe zany tsy manofa-trano trony fa tonga dia andeha amin'ny klasy mandry ny mpianatra rehetrarehetra ity ny zanaka vavy matoa Antsirabe ary hitanareo fa eto Antsirabe ity koa mbola nehoan'Andriamanitra ny voninahiny koa eran'izao tontolo izao. Halleluja! Raha nivavaka talohantsika zara raha nisy olona anankiray mba manana fiarakodia na moto 3-4 angamba fa za mijery zao efa manomboka mibatoerana koa ny fiarakodia zany hoe fa tahiny tompo koa zany ny fiangonana Antsirabe ary dia azo fiarakodia daholo angamba tsika reto ray zao ny fandehana satria vahoaka mahatoky sy marina eo anatreny amen ho ambinina am'izay atao rehetra amen ny moto zany moa dia efa tsy resahana intsony ny bisikileta moa dia efa bisikileta siposy no mba fitaovana nampiasaina tamin'ny anao apokalypsy teto Antsirabe tany amin'ny 20 taona lasa tany rehefa amin'ny alina bisikileta noentina rehefa mandeha amin'ny etoandro dia mitangina posy ary za rehefa voadonana ny posy teto Antsirabe le posy efa miklaksona iny avy any arina any za tsy malala hoe za ny klaksona iny dominy le pneu iny afa tena niainga mihitsy ny tongotro tafapetraka sosotra be mihitsy enjeko iny mpitarika posy any izy efa lasa ny ridina any toy izay mamelany ny elony fa tsy fantany izay ataony fa ny mpanomponao ny dominy tamin'ny posy teto Antsirabe any voadona amin'ny posy voalohany indrindra hatramin'izay nisy ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina fa tsy nakivy azy any fa dia alefaso andao ihany dia mahitatsika zao tena mahery tena mampahery satria nahoana hoe tsy very niraraka tantany fotsiny ny rano izay nafafy teto amintsika fa dia namokatra tokoa ny tany teto Antsirabe zao tsika zao porofon'izany ko dia mena voninahitra ilay mpanjaka andeha tsika hiditra amin'ny havatra satria ny fotoanantsika mandeha dia mandeha ny havatra ny menantsika teo avy hatrany dia raisiko le izavatra nambara ny anjely tamin'ny mpisorona dia iza moa mpisorona io Zakaria leoka toko voalohany mba ahafahantsika mitondra ny hafatra dia ho raisitsika izy io manomboka ny 5 ka hatramin'ny 9 ny nilazany ny anjely tamin'ny Zakaria ny amin'ny aterahan'ny jaona tamin'ny andro ny Herôda mpanjaka ny Jodia nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria isany antokony Abia ary ny vadiny dia avy amin'ny taranaka Arona Elizabeta no anarany ary samy marina teo anatren'Andriamanitra izy mivady sady nitondra teny tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny Tompo eto izy tamin'ny andro ny Herôda mpanjaka zany rehefa manolotra ny tantara nisy mpisorona anankiray tao hoe Zakaria anoratra ny tantaran'ny fiangonana Antsirabe zany tsika zao dia tokony ho tadiditsika teto tamin'ny andro ny ben'ny tanàna iza ny ben'ny tanàna teto tamin'ny 97 iza ny chef de région tamin'izany mbola tsy chef de région fa mety gouverneur teto sa préfet tamin'ny 1997 iza ny filoham-pirenena tamin'ny 1997 dia tononona ohatr' izany hoe tamin'ny andron'ny filoham-pirenena dideratsiraka ny tamin'ny 97 ben'ny tanàna atao hoe Voangy na Ineny
ny fiantsoana azy tao Atsirabe no voalohany ny dinan'ny anjely nitondra ny afatra tao Atsirabe dia ny boky ny apokalipsy izay nitorian'ny pastera Mayol dia mba voasoratra ohatr' izany ary tamin'izany ozy izy dia anisan'ny Zakaria ary ny vadiny dia taranaka Arona fa izy mivady reo ozy izy dia zao nolazana azy amin'ny 5 ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady dia i Zakaria sy Elizabeta samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady samy nitondra teny tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo misy tokantrano zany tena izy mivady mihitsy izy mivady mihitsy fa tsy hoe rangahy mafana fo dia ramatoa mangatsika ny fony na ny ramatoa ny mafana fo fa rangahy indray mangatsitsika ny fony fa izy mivady mihitsy miaraka mitangina bisikileta double miaraka mitangina scooter double miaraka amin'ny tôbila amin'ny devant izy mivady miaraka mandeha ty mandeha ry raha fa asan'Andriamanitra dia izy mivady dia tena loha laharana dia igagan'ny olona amin'ny fiangonana dia fantatry ny olona amin'ny fiangonana fa tsy sanatry hoe izy mivady dia igagan'ny olona fa dia miady eny an-tsena fampilelalela eny ambony bisikileta taoviny ty moramora bisikileta io dia izy le ragaka efa maikako moramora ny tininina raha vao mendery ato dia misaraka sy ny anankiray indray zany dia milelalela eny tsisy tsy mampilelalela azy mivady misy olona malaza amin'izany ary dia tsy menatr'olona mihitsy tsy mbo mahatsiaro tena mihitsy fa dia rehefa miakatra io fo io dia tsy mbo mijery na dia ny zaza kely ao an-trano ao aza hoe tena maharary fo mihitsy le zaza mahita an'le ray aman-dreny miady dia tsy rara iny zany fa dia ny tenany ihany azy no fatana tenany ihany ny fatana ka tsy mba tahaka izany reto mpivady reto fa sady marina no mahitsy na vita didibe tao amin'ny tompo izany mpivady izany asana mpisorona ny asan'ny Zakaria ary amin'ny asana mpisorona azy dia manana laharana programa hoe isaka ny amin'izao dia loholana sy loholana nitoroteny ery ananina sy ery ananina ao amin'ny fiangonana zao sy any amin'ny fiangonana zao dia mandrafitra zay programa zay zany ny fiangonana nisy tamin'izany koa ka rehefa tonga ny anjaran'ny Zakaria tamin'izay fotoana izay Zakaria zay fantatra tsara fa efa lehibe sady efa antitra izy mivady ary ny vadiny dia momba ny vadiny ka rehefa anjarany tamin'io fotoana io ny nanao asa fisoronana dia nisy anjely nipoitra taminy raiky tahotra izy toy izy anjely aza matahotra fa misy afatra omenanao ireto ny alalana hoe tena fiangonan'Andriamanitra le fiangonana voalohany indrindra amin'ny fiangonan'Andriamanitra azy aloha zany dia mino izy ilay Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany sy ninona ranomasina io Jehovah Andriamanitra io ny Andriamanitra topoiny Jehovah Andriamanitra ny antsoina azy amin'ny teny gasy Elohim ny antsoina azy amin'ny teny hebreo Theos ny antsoina azy amin'ny teny grika Allah ny antsoina azy amin'ny teny arabo dia io nandrebireben'ny olona tsika hoe raha vao dia antsoina amin'ny Elohim hono dia tsy izy kizany tsy mahalala fa hoe Andriamanitra ny antsoina amin'ny teny hebreo hoe inona Elohim antaniho ngereny olona reny hoe izy ary ny antsoina ny antsoiny hebreo an'Andriamanitra izy ny antsoiny hebreo an'Andriamanitra dia hono izy izy zareo Elohim ozy izy fatany ihany ange fa Elohim le antsoina ny hebreo an'Andriamanitra io fa ny gasy avelantsika ihany zany fa zao ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra mino an'io Andriamanitra io mpanao lanitra sy ny tany Dieu créateur izy amin'ny teny frantsay dia mino an'ilay Jesosy Kristy zanany maty ny levina natsangana araka ninona soratra masina dia misy afatra ny anjely tonga misy anjely tonga miresaka amin'izany fiangonana izany dia misy mpaminany tonga amin'izany fiangonana zany ao anatin'izany fiangonana izany zany hoe natao fiangonan'Andriamanitra marina dia misy mpaminany satria tsy manao inona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'inona ozy izy amin'ny mpaminany dia misy anjelin'Andriamanitra mipoitra mitondra afatra koa ao dia mino an'ilay Kristy maty ny levina natsangana araka ny soratra masina dia mino ilay Andriamanitra tokana zany ny fepetra mahafeno hoe fiangonan'Andriamanitra
ka raha milaza misy fiangonan'Andriamanitra ianao nefa tsisy anjelina iraha zany teny taminao. Raha milaza fiangonan'Andriamanitra ianao nefa tsisy mpaminany aminao. Raha milaza fiangonan'Andriamanitra ianao nefa Jesosy maty nilevina nitsangana tsy araka ny soratra masina no ao aminao. Tsy mbola Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany koa ny Andriamanitra ao, tsy izy zany. Ka eto ity mpaminany zaka rity anjara nanao ny fisoronana nipoitra tamin'ny anjely, ary rehefa nipoitra io anjely io dia nilaza vaovao. Inona zavatra nyresahana? Efa nenona ozy izy nifangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no atao anarany. 13 zany amin'ny Luka toko voalohany. Ary 14 ary faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny hahaterahany. Fa ho lehibe anatrehan'ny tompo izy, ary tsy hisy oro-dovay natoka sady ho fenoina amin'ny fanahy masina hatrany ekibon-dreniny azy. Ho feno fanahy masina hatraiza ozy izy? Hatrany ekibon-dreniny. 19. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany? Fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe, izaho no Gabriel izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha niteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Ka indro homona ianao ka tsy hay miteny ambara-pahatonga ny andro isehony zany zavatra zany, ho valiny tsy ninoanao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoanany. Ahoana ny analako an'izany ozy izy fa za efa antitra, ny vadiko efa antitra. Malaza zavatra be tabe zany efa antitra izany, satria na dia mampivady azy zany dia mety indrem-pandesaky ny enim-bolana fomba manao ny fanao mpivady izy mivady, satria efa antitra dia antitra. Eto zany dia milaza amintsika zay tokantrano tsy manana taranaka, tsy mety mbola nahazo zaza, nefa ny taona mitombo ihany. Dia rehefa manomboka hoe efa menopause, efa mitsahatra ny fotoana, zany efa tsy tonga fotoana intsony zany, dia efa kivy ilay renim-pianakaviana na ilay renim-pianakaviana ary. Indraindray dia maty ny vavan'ny fianakaviana sy ny manodidina hoe inona ny afiana amin'ny vady tsy miteraka io. Dia indraindray aza efa manara-toko izy mivady dia hoe ndeha hitady zaza ho atsangana, mba atao zanakitsika fa efa tsy niteraka intsony itsika, efa tsy possible intsony tsika niteraka, andao nangana zaza. Fa za milaza amintsika, aza maika ny manangan-jaza. Fa jerevo i Abrahama efa 70 taona Sara, efa bebe, efa meme made zay itsona anazy, efa antitra. Elizabeta koa efa antitra. Zany nampatonga ny Abrahama na i Zakaria ilaza hoe ahoana mozo natanteraka an'izany, za fa antitra, ny vadiko efa antitra. Ahoana mbola iterahana eny, efa mitsahajaza ane izahay. Neny Sara tonga dia maika izy hoe io ranga ny mpanampy io mpanompo vaviko, mivadinao aminy dia mba mety azo taranaka ihany tsika. Fa i Zakaria indray izy dia tsy mba naka mpanompo vavy izy nafa, fa dia ny vadiny ihany ny tazonina. Fa tonga ny fotoana hiteraka tokoa izy, ary le zaza ivoaka ho kibony amin'ny fahaterana io. Dia jerevinareo tsara ny tantara fa neny Abrahama rehefa tena tonga ny teny fikasana fa hiteraka zaza amin'ny Sara izy, na dia efa ny avansena aza Ismaely tamin'ny Agara, dia tonga tokoa ny teny fikasana hoe maro dia maro ny taranakao dia afy tamin'ny Isaka. Le zaza nivoaka nanana tantara lehibe atao amin'ny soratra masina izany Isaka izany, fa avy amin'ny Isaka niteraka ny Jakoba sy Esau ny viany zanak'Israely, ary avy amin'ny taranak'Isaka no taranaky ny viany Kristy. Tany amin'ny fahanterana zany ny voany zany zaza izany, mitondra akony betabeta amin'ny fiainan'izy mivady, tsy eran'izao tontolo izao ny taranaka avy amin'ny io fahaterana io. Tahak'izay koa eto i Jaona izay zanaka nateraka i Elizabeta sy Zakaria.
amin'ny fahaterana io zaza io izy atao hoe jaune ny anara fa hatrany ekipo ndreniny io dia efa ao ny fanamasina efa mahazo fanamasina mbola hatrany ekipo io zaza io fatany amin'ny fahaterana dia za zany mampirisika atsika tokantrano ianareo mivady ataoko hoe efa mivady ela ny vadina rehefa mbola tsy mahazo taranaka hatramin'izao aza maika fa zao manana finoana ka mangata amin'ny tompo ataovy hoe na dia antitra ary ty vadiko ty ny any angatahako tompo tao 20 taona io miteraka dikan'izay zany ho velona foana zany nareo mivady mandritry ny 20 taona na 90 taona io vao miteraka any tompo fa dia eretanay mivady eto fa raha tonga amin'izany tokoa ianao ka mitoejaza io vadinao io misy tantarany ngeza be ny tantaran'io zaza io zay tonga amin'le tany eviny ary tsy maintsy misy anjely teny aminao hoe itoejaza io dia io anjely io ny anomeny anaran'io zaza io tahaka ny nanaovana ny Isaka tahaka ny nanaovana ny Jaune ny anjely na hoe i Jaune no atao anarany fa izy mivady reto dia tady dio tsara ny toetra nananany a sady marina toenan'Andriamanitra izy mivady nitondra tena tsy nanatsiny sady marina nitondra tena tsy nanatsiny fa raha nareo mivady dia mpivady mpilelalela dia miady dia mifamely tontoro dia mifandaka dia mifanipy rano mangotraka ao trano ao tsy mifampitoraka vera sy vilia sy miady eran-tsena sy miady eran-tanàna repoky ren-danitra aza mana tena amin'izany hoe rehefa antitra ty dia mbo hiteraka ihany a fa raha izany marina tsy manatsiny zany nitoetranareo mivady amin'ny asan'Andriamanitra minotsika fa hoasehoan'Andriamanitra ny voninahiny fa tsy maintsy ho tonga amintsika zany taranaka zany ary ny teny fikasana ny meny a teny fikasana ny meny dia hoe amaro dia maro ninona taranaka reo a fa tsy tamin'izany andro nylazan'i Jehova tamin'ny Abrahama zany ange dia tonga le taranany fa efa nilazainy meloa zany efa nanary toky izy mivady hoe Jehova milaza hoe amaro dia maro ny taranaka hatramin'izao tsy tanteraka ny faminaniana sy alora anga makavady hafa indray aloha zany ty mpanompoka ty vadinao izy Sara fa tsy ohatrany tsy ho tanteraka zany faminaniana zany fa dia tanteraka rahabaky teny tokoa izy dia miorena tsara tsika mijoro tsara isika fa tsy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra fa zao tadio tsara i Zakaria na dia tsy niteraka ary ny vadiny tsy ny solony mihitsy io raha matoa vadiny io fa nitazoniny tao foana fa tsy hoe fa nanina ny saranao ny vadiny ka izy tsy miteraka dia mba naka nyty tovovavy ty fa tegna mba mety hiteraka tsy solony mihitsy azy fa nitazoniny teo fa io tantarany Jaune io no jerevantsika ahoana moa zany rehefa teraka io zaza io a dia inona ny mission nampanaovina any Jaune mandeha tsika ao matitoko fahatelo matitoko fahatelo vakitsika efa lehibe i Jaune Jesosy koa fa teraka satria enim-bolana tateorinany naterahany Jaune no naterahany Maria any Jesosy dia tonga Jaune zao ny zavatra nambarana matitoko fahatelo ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaune mpanao batisa nitory tany anefy Jodia ka nanao hoe mibebay nareo fa akaiky ny fanjakany lanitra fa izy io ilay nampilazainy Isaia mpaminany hoe injany misy feo miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany ary ny fitafian'izany Jaune zany dia lamba volondrameva ary fekibo hoditra no tamin'ny valany ary ny fihinany dia valala sy tantely remby ary Jerusalema Jodia rehetra ambany tany rehetra amoron'ny Jordany dia nivoaka nakany amin'ny Jaune ka nataony batisa atao amin'ny onon'ny Jordany ireny rehefa niaiky ny fahotany fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo nanatona ny batisany izy dia hoy izy taminy ry taranaka mena rano izy nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezeranao avy ko mamoaza vo mendrika ny fibebahany ianareo a ary zay manao nakapo hoe manana ny Abrahama orainay zay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'ny reto vato reto ary ino efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky ko ny hazo rehetra zay tsy mamovo voatsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo any andininy 12 eny an-tanany ny fikorohana ary izy anadio tsara ny eo ampamolona ka nangona ny vary ho any tsopotra fa ny kofa sy ny mololo dorany amin'ny afo tsy mety maty rehefa tonga Jaune efa lehibe izany voaka avy any anefitrany izy manao lamba volondrameva fekibo hoditra teo amin'ny valahany valala sy tantely remby no fihinany tonga dia niavatra ny meny dia zao
mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra ndra misy feo miantso hoe any anefitra amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany dia jerevo tsara io fa aty amintsika mihitsy ny natefan'io afatra io rehefa tonga ny antso hoe ampianary le bokyny apokalipsy dikan'izany dia izao amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany tsika zao ngery lo vao fitoriana vita nge zao dika zao fitafiana anaovantsika zao mandeha any amin'ny arabe anao dia fatany hoe apokalipsy fotsy manga dia fantatry ny olona ny Jesosy ny apokalipsy fa tsy miafina tsony inona ny Jesosy matin'ny levonantsangana araka ninona tonga dia fitoriana vita hoe amboary ny lalan-kalehany ataovy mahitsy ny lalan-kalehany ianao mandeha eran'io teninao fotsy manga io zany dia mamboatra ny lalan-kalehany manitsy ny lalan-kalehany Jehova satria vao mahitanao ny olona dia zany ny sary hitany vao mahitanao ny olona dia izy nefa zay malala iny matelarby tonga dia zay ny tenenina zany hoe tafitany amin'ny havatra sa tsy tafitany dikan'izay tafitany havatra vao miteny hoe iny mahiolona vao mahitanao aminao fotsy manga izy dia iny teneny iny mahiolona zany hoe tafitany aminy zany iny le mpitondra hafatra ninona ny fanamasina satria nydikany hoe mahiolona mpitondra hafatra ninona fanamasina vao hitanao dia efa fantatra hoe iny le mpitondra hafatra ny fanamasina vao miteny izy hoe mahiolona dia nidikan'izay mpitondra inona hafatra ny fanamasina dia itsika zany nasaina mamboatra ny lalan'i Jehova koa raha nomenany Jaona zany tamin'ny androny dia tonga koa zany amin'izao androntsika izao ndanamboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany dia mandray anjara amin'izany tsika amin'ny asa fanompona rehetra zay ataontsika tamin'ny alalany fanatitra ataontsika io dia fandraisana anjara amin'izany daholo ataovy mahitsy ny lalan-kalehany andeana ozy izy rehefa nareny zany ny olona tonga nanatiny atao batisa dia ozy Jaona izy nanoro hevinareo ndosotra ny fatezerana reta ranaky mena rana zay ataovy batisa koa foatra no ratsy ty tantara ty zay koa mba hitany Jordana ohatra no ratsy ty tantara ty ataovy mahitsy ny lalan-kalehany dia ozy izy amin'izay ozy izy Jaona tandre moary ozy izy aza manao nakapo ianareo hoe taranaky Abrahama izay fa mamoaza vo mendrika io fibebahana io mamoaza vo mendrika io fibebahana io zao misariny zany ry fiangonana malala ny toetranao fotsiny dia efa vo fitoriana mety andresy lahatra ny olona mahaly mifanahy ny olona iny tsara fanahy ny olona iny raha mba ohatra n'iny reny vadiko raha mba lehilahy ohatra n'iny reny vadiko fa tsy lehilahy kizitina sy masika sy tsy mamelombady amanjanako ohatra ny anahy io raha mba ohatra n'iny ramatoa iny reny vadiko fa tsy ramatoa lavalela lava nify manalasala taon'ny vehivavy lava nify atahorana anaikitra hatiko amin'ny afasarotam-piarony atao aloha mahamenatr'olona amin'ny nify mirakiraky iny nefa mbola lavalela ihany tsara fanahy iny olona iny vehivavy iny lehilahy zany tanora miray ina miray saina mifankaty fandefitra mifanampy raha mba tahaka an'ireo reny zanako tena mba sambatra fa ny zanakay dia sady mamy lava mifoka rongono misorotoka ny mihinana mamsa hoaniny daholy na saona na amalona tsisy zay tsy hoaniny fa itsika zanak'Andriamanitra mamoaza vo mendrika ny fibebahana indrindra io fitafiana anaovantsika fa vakin'ny olo mamoaza vo mendrika ny fitafiana fahadiovana fahamarinana fahamasinana fandresena fambonina fatadionareo tsara fa itsika anie tsy nahazo manoboninahitra zany hatramin'izay fa rehefa nanao fitafiana manga sy fotsy io isika dia ny voninahitra ny lanitra fotsy manga io mihitsy nahatonga antsika nahazo an'izany marom-boninahitra izany dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloja ka mamoaza vo mendrika ny fibebahana ny azo rehetra zay tsy mamoa voa ozy izy zay tsy mamoa tsara dia atao inona hokapaina dia tsy hipeny anatin'ny afo 17 Matio 7 ary indro efa mipetraka eo mifototry ny hazo sady ny famaky ko ny azo rehetra zay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka tsy hipeny anaty afo hoy ilay zaza tao kibon'ny Elizabeta rehefa niteniny anjely fa nananaka io vavy antitra io ny azo rehetra
izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina satria efa mipetraka amin'ny hazo ny famaky. 12 eny an-tana ny fikororoana izaho anadio tsara ny eo ampamilona ka nangona ny vary any antsopotra fa ny kofa tsy milolo odorana any amin'ny afo tsy mety maty. Efa eny an-tana nozy izy jaune ny fikororoana izaho anadio tsara ny ampamilona hanangona ny vary any antsopotra fa andefa ny kofa odorana any amin'ny afo tsy mety maty. Zany koa ny aton'ity fotsy sy manga nanaovantsika ty fanadiovana. Za ozy izy anadio. Inona ny diovina ozy izy? Ny famolona. Eny an-tana ny fikoroana izaho anadio tsara ny eo ampamilony. Ahoana moa no anadiovan'Andriamanitra antsika nefa ny fitafintsika rehetrarehetra samy manao izay tiany ataony. Tsy hita. Dia ny meny izao fitafintsika izao ho fanadiovana. Korona tamin'ny alalan'ny fitanan'ny Jordanina reny. Mbola nalefany koa reny rivotry ny fampianarana hafahafa isan-karazany reny koa. Nalefa koa ho korona, ho diovina. Nalefa koa reny hoe azo hoanina ny fanalitra sy ny fahafoloka reny. Reny fikoroana daholo. Le olona te hihinana fahafoloka reny tonga dia voakoroka sa tsy voakoroka ny reny. Tonga dia zarany ary hoe azo hoanina ity. Zany ny fampianarana mifanaraka amin'ny filako zany. Fiainana efa sarotra ity mbola ampandoavidoavina an'ity fa zao azo hoanina indray. Halleluja, halleluja. Fa iny ty halleluja azo hoanina indray ny ampahafolony manomboka amin'izao. Zany ny halleluja. Fa voakoroka. Tena voadio mihitsy, voadio Ary tsika teto Tsirabe zao nandalo an'izany sa tsy nandalo koa. Nalefa koa reny fampianarana jodaisme reny. Efa fantatra zao fa ny mpanjakany Joda, mpanjakany Jiosy. Rehefa niteny i Pilato hoe indro ny mpanjakanareo mantsy Jesosy. Ao nozy izy ny Jiosy. Tsy manana mpanjaka afa-tsy izy zay ozy izy. Kaisara ny mpanjakanay. Ozy izy ny Jiosy. Alefa ndray ny hebraika, jodaisme sy ny sisa. Fikoroana daholo reny. Fanadiovana daholo reny. Fa mba jerevonareo ataovy mandainga tsika eto Tsirabe mety vavolombelona. Zay olona voakoroka tato na voadio tato amintsika ty. Vehivavy tsy mipataloha lasa naninona daholo. La mipataloha. Vehivavy tsy nanao kavina ny verina naninona daholo koa. Mikavina. Tsy nanao lokomana na lokomena lasa naninona koa. Lasa lokomanga ary ny sasany, loko volomparasy ny sasany, zay karazany loko mainty, tsy misy karazany daholo. Tsy nanao mizipo, lasa nanao minizipo mbola misy tataka koa ary. Ny tsy nisoro toaka ny verina naninona koa. Ny sotro. Ny tsy foka sigara ny verina naninona koa. Mifoka. Ka inona tokoa moa tsy hanaovana an'izany ka efa niala tatoko. Tato ihany ny tsy nanaovana an'izany. Matiatoka indray anao raha fa niala tato nefa mbola tsy hanao an'izany. Tena bery tenao. Fa tena fikororoana tena hita tena nataony mihitsy. Fa na dia nisy azy reny fikororoana reny. Fanadiovana reny. Ny aina ve ny voakan'Andriamanitra sa ny tombo? Dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka zany. Ataovy amin'ny feo mafy ny fiderazy manao hoe fanodiovina. Ozy izy jaune eo potry ny hazo ny famaky fa ny hazo sy mamovo fibebana rehetrarehetra dia tsy maintsy atao inona. Dia ho kororoana ianareo dia ho diovina. Ho diovina. Itsika vahoaka mbola tavely eto, vahoaka voadio, efa nandalo fikororoana dia meo an'ilay mpanjaka ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Halleluja! Sika fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara te-pitany ranomasina koa. Nandalo zany fikororoana sy fanadiovana zany koa tsika. Satria tonga ny anjely ange ny tonga nilazany amin'ny afatra ny jaune. Ny anjely nitondra an'izany. Io jaune tonga amin'izay. Ny eo pototry ny hazo ny famaky. Ny hazo rehetra zay tsy mamovo rehetra kapaina dia atsipy any anatin' inona? Naty afo. Fa ho kororoana nareo diovina. Zany ny pirofo fa fiangonan'Andriamanitra ty fiangonantsika ty satria nandalo zany fikororoana sy fanadiovana izany isika. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka e. Halleluja! Tsy maintsy mandalo an'izany. Ka itsika aza malahelo. Natezitra ho an'ny voakoroka sy izay voafafa
noho ny fanadiovana zay natao fa izany ny pirofo fa fiangonan'Andriamanitra tsy maintsy mandalo amin'izany fa ianao misaoran'Andriamanitra fa tsy mba voafafa tsy mba voakororoka fa voambary misy lanjany tsara ka na dia mafy aza ny rivotra ny tsoka tsy nahatsoka antsika izany mena voninahitra ny mpanjaka ny mpanjaka halleloia zay tsy namovo rehetra ozy izy kapaina dia fa maro ny voakapa fa tamin'izany afatra jaunina zany nisy olona nanao ohatra zao fakitsinge ao amin'ny Lioka toko fahatelo nisy trangan-javatra ohatra zao nanatona ny jaunina Lioka toko fahatelo manomboka ny 10 vakitsika ary ny vahoaka nanontany any jaunina hoe inona ary no ataonay namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka ho anome ho an'ny tsy manana ary izay manan-kanina dia aoka nanao toy izany koa izy nanatona daholo zany ny olona rehetrarehetra satria nahoana moa ny olona nanatona ny jaunina tsy nanatona ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ny mpisorona fa nanatona ny jaunina satria jaunina hatrany ekibony reniny dia efa nipetrahany fanahy masina ka rehefa tonga izy dia niteny arak'izay fahefany fanahy masina zay nanatona daholo ny olona inona ary zany no ataonay ianareo manana akanjo fotsy manga anankiroa io nefa misy olona mipetraka akaikinao tsy manana omeo azy ny ray fianao mbola afaka mividy rapitso ianao manana anoko hohanina io sabata ny andro mihinana ianao misy olona hitanao ry mipetraka tsy mihinana dia ozy izy ianao mety mifady hanina angamby io fa tsy omeko hany ty sakafoko ty amarininao ndray tsy tiany menao dia io ngamba mety mifady hanina io matoa tsy mihinana fandana ny tanio izy aloha ary maninona nareo tsy misakafo dia raha miteny hoe mifady hanina tena mifady ve sa hoe tena tsisy dia mifady automatika fotsiny eny tsy nisy sakafo aloha zay dia zay nifadiana ihany ka ty misy sakafo fa mihinana aloha fa aza atao an'izany fivadikanina tsy hoe tsy misy hohanina zay dia zay nifadiana ihany fa raha misy hohanina zany nareo dia tsy mifady hanina eny raha misy hohanina aloha ina moa nifadianako meo sakafo zany nataony amin'ny vahoaka antanio raha misy mpiara-mivavaka anao ianao re marikeko fa tena isaky mivavaka ianao mba manao fotsy ihany ianao ana fa ohatra ny fotsy bezibeze ohatra ny mangamila zany ny mangana ohatra ny mangaesy zany ny loko manganao ty nga tsy mahita tena manga bleu roi no ohatra ny mangaesy ohatra ny mangalava ny ty lokony tena mbola miezaka aloha fa raha azoko le vola zay dia hividy mbola tsy nahazo vola dia zay mbola tsy hividiananay nefa ianao manana roa ao manga tsara na mety hoe mba manana moyen anao tsy alora nga vidanako avela metarina ty dia mena mpanjaitra verena ty maka pataloha bleu roi aviki indry ty aviki madama ty fa ny anao zany ohatran'ny marron ty ziponao ty fa manino tsisy vola fa ahoana tsisy vola ka zareo ny teny moa dia anaovy le marron dia misy manome mangamanga ahoana manana ihany ianao zany eny manana ihany fa zany le anankiroa tsy ananako fa le toritenin'ny paster eny hoe moa dia anaovy marron foana dia tsy maintsy misy olona natona hoe ka tsy manana mangamanga ianao fa aza manao toe-tsaina ohatran'izany fa hitan'ny anjely io hitan'Andriamanitra io rehefa tsy manana ianao dia tsy manana iny tokoa dia hoeto amin'ny tsy fanananao iny fa tsy maintsy misy olona bitihan'ny fanahy masinao teneniny anjely eo ianao mba manan-katao io matoa hitan'ny masinao fanena aminao io olona tsy manana akanjo io tena tsy manana io fandanany tanioany dia mba atsovy izy dia aza mena vola izy fa raha omena vola izy andoavany trosa indray ny vola hividianana pataloha iny fa tonga dia pataloha omena azy tonga dia zipo omena azy tonga dia akanjo omena azy zay tsy manana akanjo izy omeo nanatona voaka inona no ataonay ary zany fa sao dia voakapeto zay fa mipetraka amin'ny hazo sady ny famako ho ianao jaune fa ny hazo zay tsy mamoka paina ka inona ary no ataonay ozy izy ny vahoaka nareo manana akanjo maro mba omeo ny tsy manana nareo zay manana ny kohanina io mba meo ny tsy manana dia ina koa nanatona azy rehefa avy eo ny 10 Lioka toko 7
dia avokoa ny mpamoretra sasany mba ataony batisaka nanao taminy hoe mpampianatra ô inona no ataonay ary hoy izy taminy aza mampandoha mihoatra noho izay no tendrena halainareo tonga ray zany ny mpamoretra moa zany takany hoe piasa ny douane piasa ny impôt piasa ny domaine tsy haiko piasa mpanjakana rehetrarehetra reny amin'izao fotoana zao anao raha anao zavatra na any amin'ny birao tsiraray avy any ka hoe miandry ny rariny tsy manome kely dia miverina isan-kerinandro saika mbaka mbola tsy vita soni verena amin'ny herinandro tonga indray amin'ny herinandro mbola tsy vita soni fa tsy ao ny lehibe fa lasa nanao tournée fa miverena am'izao izy tonga taona aminay ay ka mbola misy tsy feno le dossier anao fa vezivezinao ianao fa rozy ianao hoe ty ary mba misy kely ay misy kely raha riva ihany io dia vita raha misy kely fa raha tsisy kely dia verina amin'ny herinandro foana dia hoe nareo mpamorehatra io raha misy zantsika voakan'Andriamanitra piasa mpanjakana piasa any amin'ny birao tsiraray avy any ataontsika any amin'ny fokotany any amin'ny commune any amin'ny district any amin'ny région any amin'ny ministère tsiraray avy any aza atao an'izany ny vahoaka fa ataovy amin'ny ara-dalàna ny azy ary aza mampandoha mihoatra zay aloha ary tsika zao hitondra firenena raha pitso raha afaka pitso ka raha itsika zao mitondra firenena hitany vahoaka fa hoe dia tena ara-dalàna mihitsy ny asa ataonao taratasy tokony alainy androany dia azony androany ihany fa tsy averinao isan-kerinandro izy tena voakan'Andriamanitra mihitsy reto fantatra fa momba anareo Andriamanitra fa mba naharaka anareo koa zay me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka izy koa nanatona ny jaune nataoko 17 ary nisy miaramila koa nanatona azy ka nanao hoe ary inona kosa mba ataonay dia hoy izy taminy aza mitoto foana amin'ny olona ary zay miampangalainga ary zay mininina amin'ny karamanareo enareo maramila polisy gendarme aza manampapahefana indrindra fa any ambany vohatra any aty ambany vohatra aty dia ampirorona ny vahoaka dia anaovana fanapara-pahefana ny vahoaka madinika sisisa fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany enareo mpitandro filaminana fa tsy andripaka sy andringana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanapara-pahefana sy ny kolokolo madinika isan-karazany sisisa satria mananatona koa ny maramila ina no ataonay ka raha tongeto anao maramila zany manao ny fitafiana manga sy fotsy io na polisy na gendarme zany ny toetra tokony anananao ndray mpandeha nisy gendarme maramila za gendarme izy io zany manamboninahitra tato amintsika niakatra grady na colonel izy niakatra grady colonel ka rehefa niakatra grady colonel dia nisy promotion niaraka niakatra colonel dia misy fanaovana fety fifampiarabana amin'izany atren'ireo général manamboninahitra reo sy ny fianakaviana mba miara amin'ny fety zany dia nanasa le ray mpianakaviana io tamin'io fotoana io mamanasa anao paster Ozzy dia mba ianao mba hitondra mbavaka ny fotoana atao dia zao ny zavatra nafarako azy raha sainao aza ho any vavaka mandritry ny fety zay atao dia zao zaho tsy mila mahita labiera whisky 40 degré divay zavatra misy alcool eny ambony latabatra satria ianao efa zanaky ny mazava ka raha vitanao zay dia ho avy fa raha tsy vitanao zay dia teneno dia ny meloa aho hoe tsy mety amin'ireo mpiara-miasa sy ny namana rehetra fa ny namana sy ny mpiara-miasa eo ny général be zay tsy maintsy mamely kely tsy maintsy misotro anahirana ny tsisiny zany eo amin'ny latabatra dia teneno dia mitadavanao olo-kafa anao fitaom-pivavahana fa za tsy ho avy aza mataotra paster Ozzy fa tsy isy io verina ny tonga ny fotoana manaraka verina izy nanatona anahy le ekipako niaraka ny sondrotra grady tamin'ny colonel Ozzy tsy nanaiky hoe tsy asiana alcool ambony latabatra fa manahirana amin'ny général hoe général ve misotro whisky
dia tsy mba asiana eo fa ny anay tsy maintsy asiana dia voatery pasteur nanao ny anahy manokana nataoko manokana anao izy tsy miaraka amin'izareo reo dia nanahoanao azy zany ianao miala amin'ny besimy maro zany zay fa napakevitra ozy izy dia nilamina dia nilamina ozy izy fa niova le daty sy ny fotoana anaovana anazy avy eo tonga ary le fotoana tokoa namonjy tany izay tsy enainy zay avy any ambaravarana hiditra amin'le toerana efa fiainy maramila manamboninahitra be da be ohatra any amin'ny général fatao fianakaviana efa tao dia niditra tokoa rehefa niditra dia nandalo ny latabatra rehetrarehetra tsy tonga dia namonjy ny toerana zay nitondrana fa lasa niditra amin'ny couloir amin'ny latabatra iny dia nijerevako daholo ny eny ambony latabatra rehefa tonga tery ny loha amin'ny tilipitra tery indray za dia mbola niodina niverina indray ny tabla manaraka indray jerevako sady miaraba atsika rehetra efa manao roby amin'io miaraba atsika rehetra manatsa paster me voninahitra manao saliny général sy ny sisa raha olona reo tsy malala hoe ina le anododinako fa i colonel ny malala ny hoe manao inspection rapasy manao vérification hoe inona fa tsy nisy teny ambony latabatra na nyray azy dia zay vao niverina namonjy tery mitilipitra mipetraka nandeha ny kabary ny famaliana nampitenenina amin'izay zao ny zavatra nyteneniko ny olona dia be mpanenjika hoe raha vao apokalypsy zany dia olona tevoly zao nareo niara-nahita daholo teo misy général manamboninahitra tsika ato maramila stafika maramboninahitra miaraka eto daholo tsika ny fianakaviana fa ho azavaiko aminareo ina ny antony nododinako teo ny antony nododinako teo dia zao nijery teny amin'ny latabatra teny aho hoe misy alcool misy toka veny sa tsisy fa tsy nahita nandray zany ny vokatra fampianarana azo nyty maramila manamboninahitra ity zay nanatona ny jaunao atao inona ozy izy ho atao batisa inona no ataonay ozy izy inona tokony mba ho ataonay fa tsisy tokantrano vanina amin'ny ray mpianakaviana mamilava sy misorotoka tsisy toeram-piasana vanina asa androso sy andeha amin'ny ray mpianakaviana maramila mamilava misorotoka na tsy maramila tsisy firenena vanina amin'izany firenena misorotoka sy mamilava izany ary nateraka ny loza mpiarakodia sy ny sisa reny na moto na fiarakodia na zay mitranga loza ireny matetika olona mamo misorotoka ka tia ny maramila dia nanatony inona ny tokony ho ataonay mamijano dia nomena azy ny afatra ary zay koa ny maramila atao amintsika koa na gendarme izy na polisy toerana misy azy tsy misorotoka tsy mifoka sigara dia rabirabiny mpiara-miasa rehetrarehetra laizany koa fa voany mahiolona mihitsy efa hiakatra velona any an-danitra ve tsy maninona zany fa zay ny afatra nomena satria ny famaky efa mipetraka pototry n'inona ozy izy ny azo fa ny azo zay tsy mamovo rehetra dia atao inona dia ho kapaina ozy izy ny azo tsy hamovo rehetrarehetra ary Andriamanitra zany tsy mizaha tavan'olona tonga nanatona azy eto ny olona rehetra nanatona jauna nanatona koa ny mpamory etra mpanakarena sy manana ny maizy azy zany nanatona koa ny maramila tafika sisy ny lavina ny anankiray azy dia io le afatra tamin'ny asan'ny apôstôly raha vakitsika ny asan'ny apôstôly toko fa 2:10 Cornelio ny kapiteny tamin'ny maramila romanina zay nisy anjely nipoitra tamin'ny Petera nilaza mikasikana an'io maramila romanina io fa io maramila romanina io nilazany azy ao ny asan'ny apôstôly toko 10 zao ny filazany an'io maramila io asan'ny apôstôly toko 10 andiny voalohany ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisara atao hoe Cornelio kapiteny tamin'ny antokony maramila atao hoe italiana ary mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy mba niankohonany rehetra ka nanao fiantrahana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora fa 7 atoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao tamin'ny ry Cornelio ary noho nibantony izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompo ary izy nanao tamin'ny hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra zay rehefa tsara zany tia maramila manamboninahitra kapitene romanina satria Italia zany any Roma
mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba niankonany rehetra. Tsy hoe rehefa maramila zany dia jilamboto, tsy hoe rehefa maramila zany dia tena mamilava, tsy hoe rehefa maramila zany dia efa tsy mifahadrovana, Senegalina azo baiko dia manapa-pahefana amin'ny rehetrarehetra, na polisy izy na maramila na zandarma. Fa ity na maramila ry izy manan-karena izy manana ny fahefany dia nanompo an'Andriamanitra izy niankonany sady natahotra an'Andriamanitra ary tsy vitan'izany mbola nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra. Le voninahiny io sy ny arena azo zany dia tsy mba nifikiriny izy samirery tao, nefa tsy voaka an'Andriamanitra io tsy jiosy io tsy israelianina io jentilisa fa tena nanao asa soa mihitsy izy, manampy ny olona rehetra izy, dia tena mivavaka amin'Andriamanitra izy eo an-tranony eo. Izy tsy mahazo miditra any am-piangonana tsinona satria ny fiangonana jiosy sinagoga tsy azo idirana jentilisa, biby reny aminy biby maloto. Fa izy nefa na tsy afaka miditra any am-piangonana dia nanompo an'Andriamanitra izy, ren'Andriamanitra ny fivavaka tonga ny anjelina natona azy. Teny taminy makanesany amin'ny Petera fa ren'Andriamanitra ny fivavaka ao, ritan'Andriamanitra ny fiatrana ataonao. Dia rehefa tonga koa ny fotoana tonga amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:10 ao tsika, be da be ny tsy faly tamin'ny jiosy, betsaka ny tsy faly. Asan'ny apôstôly toko 2:10 andininy 1-7. Namalim Petera ny olona izay nanometsiny azy, ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodiana rehefa ny jentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra ary no niafaka tany Jerosalema. Tafakatra tany Jerosalema Petera dia nilady taminy mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe efa niantrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy, efa niantrano tamin'ny olona tsy voafora sady niara-nihinana taminy. Tsy mety zany, zany mihitsy ny tokony atao. Fa i Petera efa naseho an'Andriamanitra, io ny biby rehetrarehetra avy any an-danitra mandady sy mikisaka sy manatongotra efatra ano, za tsy hinana an'io fa tsy hina zava-padina ka ilay izy zay ny dikany. Fa ity marimila kapiteny romanina ty ke taka ny biby maloto fiheveran'ny jiosy azy, tsy azo hohanina, tsy mifandray aminy. Fa naseho an'Andriamanitra tamin'ny Petera fa tsy zany ka ny dikany. Fa Andriamanitra dia tsy manavakavaka, teny tamin'ny Petera ny anjely hoe isy olona ho avy aminao fa raiso. Dia rehefa tonga tokoa io olona io dia izao ny zavatra nitranga. Asan'ny apôstôly toko 10 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Dia hoy izy taminy rehefa tonga zany le kapiteny io ny tonga tao an-tranony, ianareo mahalala fa fady amin'ny jiosy ny hanan-draharaha na hiatrano amin'ny olona hafa firenena, nefa izaho efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandahan-tsy akaty aho raha nampanalaina koa manontany aho ahoana moa no nampanalahanareo aho. Dia rehefa nitantara tao ilay kapiteny Kornelio dia hoy Petera 9:30. Ary Petera ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Hitako marina tokoa izao fa tsy maninona Andriamanitra ozy izy, tsy mizaha tavan'olona tokoa Andriamanitra satria Kristy efa maty hamonjy izao tontolo izao. Ka na dia olona faran'izay ratsy io na olona faran'izay manan-karena io na maramila io na polisy na zandarma na faran'izay mahantra io, rehefa manatona an'Andriamanitra ny olona dia tsy mba misy olava. Fa ozy izy mamoaza voamendrika ninona ny fibebahana. Dia fantatsika fa rehefa natao batisa ireo olona ireo dia nandray ny fanamasina. Raha mbola tsy natao batisa akory ny ary dia efa nirotsaka tamin'izy ireo ny fanamasina. Dia ozy izy Petera hoe iza moa mandrarany atsika ka tsy hanaovana batisa an'ireto olona reto amin'ny rano izay nandray ny fanamasina taka atsika koa. Vita ny mission, vita ny asa nampanaovana ny Jaune. Ary rehefa vita ny asa nampanaovana ny Jaune, ino Kristy efa tonga nanohy ny asany dia nyvonoany apôstôly Jaune. Toy izany Kristy ny asa, vita koa ny asa nampanaovana ny Kristy teto tany. Maty Kristy nivela niakatra any an-danitra, toy izany apôstôly Petera koa io asa io. Dia io asa aperak'Andriamanitra amintsika io no anaovantsika conclusion amin'ilay Malaky toko 7 ty. Malaky toko 7 le manomboka ny 9:20. Famelohan'ny idirantsika eo dia vakitsika ny 3:20 ka hatramin'ny 5:20.
Malaky toko fahatelo andiny telo ambifolo ka hatramin'ny dimy ambifolo. Ny teninareo dia mahery mamely aho hoy Jehova. Nefa hoy nareo inona no resaka nentinay namely anao? Tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy nitandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Ary ankehitriny tsika dia mideran'ny prere hoe sambatra. Eny voaorona tsara izay nanao ratsy sady efa nakafanan'Andriamanitra izy nefa nandositra ihany. Ny teninareo sy Jehova dia mamely aho. Dia izy ilay fiangonana, inona ny teny nentinay namely anao? Dia izy Jehova tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana no manompo an'Andriamanitra. Ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny tandremantsika izay nasainy nitandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Fa inona moa zavatra nasainy tandremana io? Zao no lazany azy ao amin'ny andininy fahafito. Malaky toko fahatelo andininy fahafito. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny ditiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa hoy Jehova tompony maro. Nefa hoy ianareo ahoana ary ny fiverinay e? Ha, androban'Andriamanitra vai ny oloha mandroba ianareo. Nefa hoy ianareo amin'inona koa nandrobana ianao e? Dia amin'ny fahafolo-karena tsy ny fanatitra fa voozona amin'ny ozona ianareo. Nefa izao robainareo. Dia izao ianareo rehetra ray firenena izao. Zany te fanditra arak'izay tratra foana zany zanak'Israely. Te fanditra arak'izay tratra arak'izay heriny ao. Efa inona fahoana na tonga an'izany e? Porofohery fa nanao an'izany zay e? Inona nandrobana ianao e? Ahoana ny fiverinay e? Tena zay nazavain'Andriamanitra amin'izay izy. Ity ny zavatra nataonareo tsy mety eny e. Dia rehefa navoaka ny Jehova amin'izay hoe mandrobana ianareo e, fa voaozona ianareo e. Meny ny vahaolana eto nefa fahafolo-karena sy fanatra sy ny sisa fa sokafaka ny lanitra io. Wasiko tena mafy valala tsy hanimba ny fidiram-bolanareo sy ny asa aman-draharaha sy ny fivelomanareo rehetra na tsy mananasa ary omena vola. Dia inona indray nataon'le olona tabataba indray le olona mamely mafy an'i Jehova. Inona ilay namelezany an'i Jehova? Zao nataony zava-poana foana nanompo an'Andriamanitra. Inona moa zao ny soa efa azo tamin'ny tandremantsika izay nasainy tandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba fisaonana teo anatrehany Jehova tompony maro. Inona moa zao ny soa azo tsika nampandoavy fahafolo-karena nampandoavy ny fanatitra e? Inona zao ny soa azo tsika? Ny manan-karena zao manan-karena any efa izy tsy mandoha an'izany tsy mivavaka eo. Tsika me mahantra fotsiny aty sy ny sisa. Zany le teny namelezana an'i Jehova. Sy le olona tsy manana faharetana sady efa tsy marina tsy matoky dia voakapoka tonga ny ozona. Very indray ny fivelomana sy ny fitadiavana satria tsy natoky tratra ny ozona. Dia mamely amin'ny teny mafy amin'Andriamanitra. Tamin'ny nanaovanareo ino ozy izy ny teny mafy namelezana ianao, teny mahery namelezana ianao. Toy Jehova iny nanaovanareo zava-poana ny manompo an'Andriamanitra. Inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremana izay nasainy tandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba fisaonana. Dia jereva kely itsika eto Tsirabe zao fa nahenao an'ilay sasasasany miresaresaka an'izany. Ianao zao nadova folo-karena hatramin'izay jere ty mbola manitra. Nefa raha nohaninao zao zay efa nanan-karena ianao. Tsy izany ny zavatra mandeha. Io mihitsy le izy. Hoe nasaina natandrina zao zay nefa aiza akory ny zay izy ao. Nefa Jehova ny teny an'izany fa ngano fiangonana na ny teny an'izany na fampianarana pastery zany. Dia ny teneniny amin'izay. Ao nozy izy amin'ny andininy enina ambin'ny 10 ao. Ary tamin'izany izay matahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Tamin'izany izay nanino ozy izy? Izay natahotra an'iza? Jehova. Ozy izy Jehova hatramin'ny andro ny razanareo efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa hoy Jehova tompony maro. Dia nomeny Jehova ny toromarika rehetra izao ny fiverenana. Rentsika teto koa zany izay fiverenana zay. Fa an'izay matahotra ny Jehova petraka amin'ny hazo ny famaky. Ny hazo izay tsy mamoa voa rehetrarehetra dia atao inona? Ho kapaina. Andeha ny fikorohana, ny fanadiovana. Ka zao tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy miresaka tamin'ny namany avy. Izay natahotra hoe andao rangahy dia araka nitsiny vahoaka rehetra. Dia nanatona ny Jaona omeo izay tsy manana akanjo raha manana roa ianao. Meo hanina izay tsy manan-kanina. Nanatona ny mpamory rehetra aza maka mihoatra n'izay tokony ho alainareo. Zany hoe aza manao kolikoly. Nanatona ny maramily aza manapa-pahefana any amin'ny vahoaka ianareo. Dia izay natahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy hoe zany ny afatra nomeny Jehova antsika fa mitandrema. Dia zao ary Jehova niaino ka nandre izany. Niaino ka nandre izany resaka ny fanaovana izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany no fahatserovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra sy ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko Jehova tompony maro. Ary ho antra azy
toy ny olatra ny zanany lahy zay manompo azy ka dia ho fantatrareo io hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloko dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy ny manompo azy. Ny afo efa eo andoro ho an'izay rehetrarehetra tsy mandray izany afatra izany, tsy miorona amin'izany afatra nomenan'i Jehovah izany, fa mandoro tahaka ny votovary nidorana io afo. Fa izao kosa ho avahako izy Jehovah ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy, dia ho hitanareo ny fitoviany marina sy ny tsy marina sy ny meloka sy ny tsy meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ankehitriny ary raha ho isan'izany voaka an'Andriamanitra hatahotra azy izany itsika ka hiresaka amin'ny namantsika, dia mitsangana fa hivavaka tsika hamaranana an'izao afatra izao. Jehovah Andriamanitra raha eo, Zakaria tokoa dia mpisorona izay nanambady ny Elizabeta. Araka ny voalazan'ny soratra masina dia izany mpivady izany dia tena marina teo anatrehanao Jehovah raha eo, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra izay nomeny ny tompo azy. Jehovah Andriamanitra raha eo mba mivavaka koa ny tokantrano tsirairay avy ny mpivady, mba ho tahaka an'izany mpisorona Zakaria sy Elizabeta vadiny zany ane, mba hanjaka ao amin'ny tokantrano tokoa ne zany marina sy fatahorana an'Andriamanitra izany, mba ho mpivady mitondra tena tsy manatsiny tokoa ne ny tokantrano mpivady tsirairay avy. Misaotra anao koa zay Jehovah Andriamanitra raha eo fa i Jaona no zaza nateraka izany mpivady izany, izay neloha lalana an' Jesosy nanao hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Misaotra anao zay raha eo satria noho izany afatra izany tokoa dia hitanay ny lala mahitsy, ary tsy vitany hoe nahita ny lala mahitsy alehanay izahay, fa mbola nasainao nanamboatra ny lalana koa tamin'izay toerana nalehana azy ka dia indreto vahoaka narivony zay eto Zarefata, izay nanaraka n'izany lalana namboarina izany satria efa nahitsy ny lalan-kalehanay koa dia atolotra ianao Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Tehirizo amin'ny alalan'ny fananao masina ary zany afatra izany Tompo, ka mba hatahotra anao tokoa izao fiangonana zao amin'ny resaka izay fanaovanay amin'ny namanay, dia voasoratra anatin'ny boky any an-danitra ane izany fatahoranay ianao zany Jehovah, dia ho avahanao tokoa zay tahaka nefa nanavahanao anay amin'izao fotoana zao mireo fiangonana sabatista rehetra sy ireo fiangonana mivavaka rehetra nomenao zao fitafiana izao, satria efa nidiovinao sy nikororoanao, dia ho avahanao tokoa ny marina sy ny tsy marina, ny meloka sy ny tsy meloka, ny matoky ianao sy ny tsy matoky ianao, satria ianao Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Ko dia misaotra anao zay Jehovah raha eo, fa dia ho rakotra ho soanao tokoa na izao fiangonana izao, ary hoantra izao fiangonana izao anao na andro na alina, dia ho hitanay tokoa ny tsy fitoviany marina sy ny meloko, dia ny manompo anao Andriamanitra sy ny tsy manompo anao. Ko dia atolotra ianao ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana velona ka mipetraka ankavanany iray mifona ho anay no hanonay sy angatana izany vavaka izany. Ho azy ane ny dera sy ny haja sy ny voninahitra ary ny hery hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Haleloia.